Azakazaka anaty natiora efa mahazatra antsika utop zay no anarana hoetin'ity efanany ity izay efa andiany maromaro moa notanterahana teto Madagasikara ka dia ny ahiatrika ny andiany manaraka indray tsika izany zao anisy ny fionan'ireo mpikarakara izany fananana izany tamin'ny mpanao gazety tamin'ity herinandro ity hoetiny namana sakinorako tomanina amintsika ny fanadihadiana mikasika izay. Raikitra indray ny andiany favalo amin'ny topina ny ultra trail des eaux plateaux à Madagascar ny 7 May eo avy izao. Amin'ity andiany favalo ity dia taranja 5 ny fananana. Ao aloha ny ultra trail izay mirefy 20 kilometatra ifandimbiazan'ny hazakazaka sy ny dian-tongotra. Ny semi mirefy 15 kilometatra, ny trail mirefy 30 kilometatra, ny faniranana 10 kilometatra ary ny zaza fan trail mirefy 4.5 kilometatra. Ny trail 30 kilometatra kosa dia iadina ny tompon-dakan'i Madagasikara amin'ny hazakazaka ao amin'ity top lalaovana 12 ity. Toy ny isan-taona moa dia voasoritra fa eto Antananarivo ny ainga etsy amin'ny lycée français Ambatobe hatreny Mandraka no lalana izoran'ny fifaninanana. Amin'ity andiany favalo ity dia tratra manodidina ny 300 serivo eo ny mpandray anjara andrasana izay ahitana teratany malagasy sy teratany vahiny. Anisan'ny ho avy andray anjara ireo mpiazakazaka frantsay sy renoné ary maorisiana izay efa havanana amin'ny fiazakazahana tohitony amin'ny UT4M de Grenoble sy ny Trail de Colorado à la Réunion. Ny hetsika hitop moa dia sady fanatanjahantena no natao ihany koa ho fizahan-tany sady fampahafantarana ny akantony Madagasikara. Tetsy amin'ny hôtely Sakamanga Pasamadinika no nampahafantaran'ny mpikarakara izany andiany favalo ny top izany.